Hoay avy ny orana. Fa tsy vitanao kosa nga ilay rano napetrany tamin'ny marina teo e. Cumulonimbus reny. Fa inona marina tokoa ny cumulonimbus e? Ny cumulonimbus dia rahona goavana be mihitsy izy io, mitondra oram-baratra, orana, varatra, tselatra, gotroka. Raha vao maheno an'izany nareo dia efa eritrereto hoe misy cumulonimbus izany ao. Mety misy ihany koa reny avandra reny satria ny haavon'ny cumulonimbus mananky hatrany amin'ny 10 kilometatra hatrany, ka isika rehefa miakatra amin'ny atmosfera dia miamidina ny maripana, ka fantatritsika fa ny mamaritra sy ny mandravitra ny rahona izany dia ny rano. Mety ho alita gazoa izy amin'ny entona izany, mety ho alita likida rano, mety ho alita solide glasy, dia samy hita daholo izany ao anatin'ny cumulonimbus. Ahoana ny fomba fiforonany? Ny fiforonana rahona aloha dia mitovy amintsika mampangotraka rano. Ny zavatra misy mafana ny amin'ny vodivilany, dia ny mafana izany ilay rano, dia mafana ny ambanin'ny indrindrany miakatra eo ambony dia misolo rano mangatsiaka, dia avy eo miakatra farany lasa mientona, dia izay ny ataontsika hoe phénomène de convection. Dia rehefa mientona izy dia mifanena amin'ilay takoplany. Rehefa mifanena amin'ny takoplany izy dia ilay maripanan'ilay takoplany ambany noho ilay maripana ary amin'ny vodivilany ary dia manomboka mipetaka eo moa izany ilay entona, dia miambotra ny antsointsika hoe phénomène de condensation. Miamvondrona ilay entona dia lasa goutte. Dia rehefa mavesatra amin'izay dia mirotsaka dia avy ny orana. Hitantsika eo amin'ny fiainana andavanandro amin'izay izay hafanain'ny masoandro ny tany dia rehefa hafanainy misy ny rano miandrony mientona ihany koa reny. Any danitra any amin'izay manomboka mihamangatsiatsika dia mipetraka izany amin'ny base de nuage dia manomboka misy ny phénomène de condensation. Ny tsara marihana tsy misy phénomène de condensation ary tsy misy nuage raha tsy misy ny ataontsika hoe noyau de condensation. Mety ho vovoka io, mety ho sira, mety ho setroka sy ny karazany. Izay fiforonana rahona ao anatina cumulonimbus amin'izay satria izy mivelatra lava be, miakatra 10 kilometatra hozy teo. Zavatra misy dia alita de vapeur aloha izany izy. Rehefa miova état ny rano dia misy hafanana izany miteraka ao anatin'ilay izy, dia vokatra an'izay zavatra izay mihitsy misy foana izany ny phénomène de convection tenentsika teo ao anatin'ilay rahona, dia miambitombo iny rahona iny dia farany mananky hatrany amin'ny 10 kilometatra hatrany mivelatra ngeza be sy mitondra orana, gotroka, varatra, tselatra. Fa tena misy tokoa ve ny orana latsaka e? Misy ny orana latsaka na pluie provoquée. Tsara izy foana moa fa tsy pluie artificielle ny tena fiteny azy fa pluie provoquée ny antony satria misy ireo karazana fepetra tsy mety arahana, izay vao afaka mandatsaka orana. Ny microphysique des nuages, ny physique des nuages, ny électricité atmosphérique, chimie atmosphérique sy ny sisa, ireny miasa be rehefa manao fandatsahan'orana. Eo ihany koa ilay observation météorologique, ireo karazan-drahona ireo dia misy ny espèce, misy ny variété sy ny karazany, misy ny manorana, misy ny tsy manorana, dia ny météorologue mianatra manokana momba an'izay. Ahoana ny fomba atao raha handatsaka orana isika? Efa voalaza teo, tsy maintsy misy fepetra voalohany, dia misy rahona, dia ilay karazan-drahona manorana dia reny ohatran'ilay soreny no antenaina fa anorana na ny nuage cumuliforme. Dia rehefa misy izay dia efa azo lazaina hoe bevoka izany ilay rahona, dia tsy ampy fa mila atosika dia ilay noyau de condensation. Ka iny noyau de condensation iny no entin'ireo mpanao iraka mpandatsaka orana. Dia haintsika fa ny sira dia tia rano sady misintona rano izy, misintona mandona izany, dia azontsika atao noyau de condensation izany io sira ao antsika io. Fomba anaovana anazy totoina madinika dia madinika ny sira iny dia avy eo maina tsara eo amin'ny 180 hatramin'ny 20 ora eo efa misy ny fitaovana fanamainana izany sira izany, dia entina misintona amin'izay 13 kilao eo ny sira ampiasaina ao anatin'ny fandatsahan'orana indray mandeha. Ny tsara marihana ihany koa dia rehefa manao opération pluie provoquée tsy indray mandeha fotsiny fa mety indroa, intelo, inefatra, indimy arakaraka an'izay fitarihan'ny mpanao ny iraka eo izany, fa tsy ampy ny indray mandeha monja. Rehefa tonga eny an-danitra eny dia atao anatina bokala kely 13 izany ireo sira eo 13 kilao eo dia misy ny antsointsika hoe desséchance.
fa maninona tsy ambatsanao olona ny atsimo isay tany satria tsy hoe tsy te handatsaka raha vao tsisy rahona dia tsisy alatsaka mihitsy nyzany dia ilay karazan-drahona manorana ihany tena mbola anisan'ny ianarany ao amin'ny raha vao tsisy rahona zany dia tsy afaka mandatsaka dia any atsimo nefa saika mangabe ny lanitra. Fa tsara ve aloha zany sa ratsy ilay hoe afoana ny orana? Ary le mibalika foana ary masoandra. Ny azo antoka aloha dia hoe isika tsirairay afaka mitondra ny anjara birikintsika manoloana ny fiovan'ny toetrandro, ohatra hoe famboleka azo, ny tsy fandotoana, tsy fanariana fako erakin'izao rehetra izao. dia apresiana koa ny famokarana biogazy. Dia misaotratsika rehetrarehetra nanaraka ny asika scientiste météorologie. Rindrara Kotoarivony anthropologue généticien no amalin'ny fanontaniantsika amin'ny herinandro. Mandrapiresaka e! Veloma daholo indray.